Ho amintsika trandriavana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny filazantsara ka ny JAONA 7:20. Andininy voalohany hatramin'ny 7 riavana. No andraisantsika vatsim-panahy amin'izao volana Aogositra nomboantsika ny fandiniana lohahevitra vaovao amin'ity volana Aogositra ity, mifampahery ny mpino. JAONA 7:20 andiny voalohany hatramin'ny 7. Asinareo ry avako manarana efa mba niaina n'izao tranga izao. Misy olona tena efa lasa mifakahazo be aminareo, niaraka miriarita aminareo, niarany ombonaina taminareo, niaraninana ny mata sy ny masaka, dia efa tena mifandray be mihitsy. Fananao fanasana anankiray izy, nanokana fotoana manokana izy dia niteny hoe saraketo tsika fa andeha. Taky ny ahoana retsika? Zay momba miteny amin'ny akaikiny hoe zao ny tranga. Olona tena akaika, laza efa ny ombonay. Andeha aozy izy. Andeha tsy ahita natsononareo. Anahoana re? Zay ny zavatra mitranga eto. Zay ry havana ny zavatra mitranga eto. Ny eo amin'ny toko 7:20 manomboka amin'ny andininy 2:20 dia nanao fanambarana miezinezina Jesosy Kristy tamin'ny mpianatra. Niaraka tamin'ny mpianatra teny foana izy, niaraka tamin'ny mpianatra teny foana izy. Fa nanao fanambarana miezinezina anankiray aminareo amadika. Fanambarana voalohany zay. Tonga dia efa nivarahotsana aloha ny mpianatra hoe ahoana tsara? Zay anankiray. Rehefa avy eo indray izy niteny andeha, tsy ahitanareo. Vao mainka indray olana faharoa zay. Fa misy ihany koa nefa nilaza koa izy eo amin'ny toko 7:20 andiny 7:30. Tsy le zava-dratsy ihany lazainy, fa nilaza vaovao mahafaly koa izy hoe didy vaovao no omeko anareo dia mba nifankatiavanareo. Mifankatiavanareo fa za andeha. Mbola mafy koa zany. Ary ny farany zay tena ngezabe dia zao hoe raha ny fanindreto mpianatra hoe raha andeha renao mba naraka anao koa zay. Toy zay zay alehako tsy azonareo alehalo ankehitriny. Kivy reto mpianatra reto, kivy ny apôstôly, ao anatin'izany fahakiviany zany, ao anatin'izany adi-panahy zany no mampahery ny tompo ka miteny hoe aza malahelo ny fonareo. Aza malahelo ny fonareo. Ravana malala ao amin'ny tompo eo amin'ny fiainantsika mety misy tranga ohatr' izany, ao anatin'ny fahadisom-panantenana, ao anatin'ny fahoriana lalina, ao anatin'ny fizahan-toetra, ao anatin'ny fisarahana amin'ny maha-olombelona hatramin'ny fahafatesana azy. Kivy sika, ketraka sika, mitomany, very hevitra, mila amoy fo, kanefa ho atsika mihitsy zany tenin'Andriamanitra izany. Aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy koa. Zavatra anankiroa ry havana no hany azo antoka mampahery ny kristianina. Averiko se mandeha. Zavatra anankiroa ihany no azo antoka mampahery ny kristianina. Ny voalohany indrindra dia ny fanahy masina. Ninona hoe? Ny fanahy masina. Ary ny faharoa dia ny finoana an' Jesosy Kristy miorina amin'ny tenin'Andriamanitra. Zay ihany. Zay ihany mampahery antsika. Na misy fahoriana mitranga tonga daholo ny olona, mitovy daholo zay tenen'ny olona rehetra. Fa io ka tenika atao, ka kabarika atao. Manakory abinareo tompoko, mangy amin'ny fahoriana tompoko, aza misosoka alahelo intsony tompoko. Tahoana moa fa tetiny miakandrefa maravarana rehetra zao. Maiza mionona tompoko. Ny sasany mbola ampiana torabato avy any an-danitra. Sy ny sisa, sy ny sisa. Ohatran'izany zany le izy. Maiza mionona. Fa tena mionona tokoa ve le olona. Fa ny tsika fiangonana rehefa mamangy fahoriana, pastera tiana ohatra.
mitondra ny fiangonana tsy manao pikabary mihitsy afa tsy miteny zany satria amiko inona ihany ny tena mampahery ny tenin'Andriamanitra ary io ihany no mitondra finoana matanjaka zay ihany haiko tsara mihitsy hoe mitondra ny solony ranombary tsy masaka ny solo sosoan'ny velona inona koa ny solondamba ny rambondamba kampany odoly ho an'izy any maty fa ny tsika rehefa miteny tsika mifamangina mariky ny fiombonanaina ny fifampitondrana izay mavesatra ny fiarahana ory amin'izay tenin'Andriamanitra ihany no mampahery ina ry avana no afatra azy tsika raisina amin'ity soratra masina ity ny JAONA 7:20 andininy voalohany hatramin'ny 7 mifampahery ny mpino ny voalohany indrindra dia izao mampahery antsika amin'ny adi-panahy atrehantsika Jesosy Kristy maninona hoe mampahery antsika amin'ny adi-panahy rehetra atrehantsika Jesosy Kristy hazadiso adresy jereo tsara ke raha misy fahoriana mahazo atsika reny ka misy olona tena tianao tonga mamangy andry zany anao zany efa miandry le tonga mpamangy reny dia ho anao zany efa mba nilamina tsara nefa tsy nitomany tsony fa misy fianakaviana akaiky anao tapoka tonga fa vao mainka anao maninona vao mainka anao mitomany vao mainka anao migogogogo vao mainka anao latsaka ao zao ny fomba fitenitsika ry havana manalo amin'ny tompo eto amin'ity soratra masina ity minoa aiko ny finoanan' Jesosy Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana mampahery antsika amin'ny adi-panahitra antsika Jesosy Kristy jereo tsara fa vaovao ratsy vaovao mampalahelo no nambaran'ny tompo kanefa satria izy tompo no miteny dia ainy namadika n'ilay vaovao ratsy ho vaovao mahafaly zany ry avana mampiavaka ny Andriamanitsika mahay mamadika ny vaovao ratsy ny filazana loza na loza manambana filazana loza manambana mihitsy leto avadiny ho vaovao tsara ho vaovao mahafaly ho filazana tsara ny finotsika ny Jesosy Kristy dia afahantsika mandray izay vaovao enitsika indrindra fa ny vaovao ratsy ho lasa vaovao mahafaly vaovao tsara nosy paster Laurent Ramambason zay hoe andoranga le tany tsy ombe zay to andoranga ho vana ry paster atina aza tao an'izany hoe evangeliste zany tsono ary ny mpitory ny filazantsara reny atao hoe mpampifaly dia ho zany na ny anay ko manina moa paster atao hoe mpampirevy fa tena mpampifaly mihitsy ny heviny satria mitondra ny vaovao mahafaly zava-dehibe zany tena malahelo ane reto mpianatra reto diso fanantenana izy kivy izy hoe lasa ny tompo dia ahoana dia eo mihitsy ny tompo no tena za malahelo ny fonareo minoan'Andriamanitra minoa ihany koa dia inona ary ny fampaherezana natao dia nitarika ny reto mpianatra ireto hino sy anatena fa ny fialany Jesosy Kristy dia fanomanana ny fandraisany azy ao amin'ny fiainana mandrakizay ao an-trano raiky misy fitoerana maro ratsy zany dia efa nilaza taminareo afa handeha amboatra fitoerana ho anareo le olona kivy mihitsy zany tena aza matahotra nareo fa miprepare anareo ary amin'le vila ary amin'le toerana tsara indrindra homaniko ho anareo any no mandray anareo milamina indray aloha zany le mpianatra nanana olana teo hoe lozany tompotsika tsy ho hita zany ny tompo io fa niteny izy io dia mitendry ary no hita ohatran'izany keo ny antsika le olona nisaraka aminao teo iny fandao aminao teo iny teny hoe aza matahotra nareo fa ny fort dauphin indray tsika mifankahita mifankahita za matahotra ny fort za efa mandeha melohan'ny fort dauphin amboariko tsara tsy anandray no rovina indray no man'ny fort dauphin rovina nandeha ho an'ny fort dauphin ary tahaka izany no tokony hamaika antsika kristianina miandry ny fiavian'ny tompo maika ny ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra
maitra ny hoany amin'ny fiainana mandrakizay roviana re no iaona amin'ny tompo amin'ilay toerana homany ny tompo atsika ao amin'ny fiainana mandrakizay fa eo ane manahirana antsika kristianina dia zao tsika ne mihira indraindray ao ny lanitra toy izao ko maninona ny tsy mandeha rehefa andeha amin'izay alain'ny tompo mihisatra azonareo mola izy okalo azonareo mola izy alay visarany eritreritra ke zao ary zany mahendry ny Andriamanitra ivavahantsika raha lazain'ny tompo anao mialoha eto manko milaza mialoha ny tompo eto ampianatra hoe andeha fa lay visarany eritreritra nge ny adi-panahinao raha lazain'ny tompo anao hoe raha pitso maraina amin'ny 12 latsaka amin'ny 12 ianao no tapitra ny ainao alay visarany eritreritra zany averiko ndray mandeha eninao tsara raha pitso amin'ny 12 anao no tapitra ny ainao inona re no ataonao amin'ny latsaka 10 inona no ataonao latsaka 5 anangona ny fianakaviana toko afaka atao nareo fa latsaka 2 minitra sisa zany ane tokony hoetreretsika isika nefa manatena hoe ny tompo efa mitena hoe manomana toerana handraisany atsika dia efa milaza izy hoe andeha ka amboatra fitoerana ho anareo dia tokony maika zany tsika hoe tompo roviny zany roviny ianao no alainao ho any amin'ny fitoerana io fa rehefa miteny amin'izay ny tompo alaiko ary ianao amin'ny 12 atoandro andrasolohana afarana hatramin'ny zanaka pelezana raha misy zay le ilana finoana ary zay le ampaherezana ny mpianatra eto dia mba tony alohan'ny mpianatra zany hoe mampanantena fiainana mandrakizay ny tompo fa ny anankiray koa atsika raisina amin'ity soratra masina ity zay tena mampiorina fanantenana ary mampahery mihitsy ravana dia zao ny tompo mihitsy no efa mampanantena fahandray atsika izy ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo dia ho avy indray zay le izy ka handray anareo ho any amiko ka zay hitoerako no hitoeranareo koa tsy dia ninonio loatra mpianatra na tsara tena andalo fotsiny amin'izao ndraindray koa manko ravana misy vaovao oatra zany dia enontsika ohatra mijery Facebook any zareo mandalo fotsiny fa misy tena tadiditsika le vaovao dia eto zany efa miteny ny tompo eto hoe andeha aho dia hiverina dia andray anareo ho any amiko ihany le teny eto ka rehefa miteny an'izay ny tompo izay toerako no hitoeranareo mila fanantenany zany fa hiteny aminareo fa aleon'ny olona mijanona ao am-pasana ihany ary zay no manahirana indraindray mandevony zay ndray mandeha eo amin'ilay fasana misy ohatran'izao hoe atony mandrakizaiko dia gaga ianao ao no mandrakizainao ahoana ary ao ny tanàna ny voalava azonareo ve le izy tsy ao ny mandrakizay tsika raha mandeha amin'iny faritry faratsio iny nareo dia nazy ny fasana misy salon tena misy salon mihitsy ny azy ary raha makano mananjary ndray nareo rehefa 4 novambra amin'ny côteste iny rehefa tonga ny 4 novambra dia anaterany rotia anaterany toka anaterany sakafo eny amin'ny fasana ary raha sanatrika maty ny olona anankiray dia ampanarahany azy daholo hatramin'ny vilia hatramin'ny borosy nifiny satria hoe mbola mitohy ny fiainany ny akanjo rehetra aiza zany no mandrakizay n'le olona sy ny fiainany any am-pasana no mitohy zay le izy fa ny tsika tsy zany fa ny fiainanao rehetra efa homan'ny tompo tsy mila mitondra ianao tsy mila mitondrana ianao hoe ny anaty roboko ty ny any hoetiko rehefa miakatra any an-danitra hoetiko ty fa sao dia tsisy any misy akanjo mafana avy any misy botifotsy fa ny aty hoetiko ty fa sao dia tsisy any tsy ariavako efa manomana anao an'izany Andriamanitra ary mandray anao izy ndikan'izany fiombonanaina maharitra no iarahanao amin'ny tompo dia tanteraka tokoa raha miray amiko ianareo
miaraka amin'ny tompo any ianao zany miaina mivantana amin'ilay tenin'Andriamanitra tonga nofo tetỳ ambonin'ny tany efa mandray ianao ao amin'ny fanjakana miara-monina aminy ianao ary zareo tsara riavana fa miverimberina matetika eo amin'ny soatra masina ny teny hoe mahereza nisy teny anankiroa riavana tena mampahery atsika mihitsy ao soatra masina anankiray hoe aza matahotra ary ny anankiray hoe mahereza dia eto amin'ity Efesianina toko 4:10 moa dia miteny an'izany hoe mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny heriny faherezana riavana malala ao amin'ny tompo nisy fiombonana ho aina amin'ny tompo tsy mandalo tsy vetivety fa maharitra mandrakizay izay toerako no itoeranareo koa ny tompo ny tompo tsy mahafoy ianao any an-danitra izy nanakidiny etỳ ambonin'ny tany ara-monina aminao niakatra ho any an-danitra izy dia tia niaraka aminy koa ianao fa manomanao anao an'izany toerana fonenan'izany izy andray ianao ao amin'ny lapany fa ny faharoa riavana atsika raisina amin'ity soratra masina ity tsy hoe mampahery atsika miadi-panahintsika fotsiny Jesosy amin'ny karazana adi-panahy fa ny faharoa hoe hiara-mandeha aminao amin'ny lalana izoranao Andriamanitra hiara-manina aminao Andriamanitra hiara-mandeha aminao amin'ny lalana izoranao Andriamanitra zany hoe mandritry ny androm-piainanao dia iny Andriamanitra tsy misaraka aminao tsy manary anao eny an-tsasa-dalana Andriamanitra eo amin'ny 5 riavana manomboka amin'ny 4 ary dia efa tena rofatatra koa ny lalana ho any amin'izay alehako tompo zany anoro raha nireny sokoto manao siny de piste reny 5 imoto maso tamin'ny tompoko tsy fantatra izay lalana ka ataony ahoana ny fahafantatra ny lalana olona kivy sy reraka olona diso fanantenana olona miravoravo tanana satria hoe andao ny tompo tsy afaka hijery tsony izay lalana pana ny masony eo indrindra ny tompo no miteny hoe ampahafantariko anareo ny lalana izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana ary io riavana teny horena ny finoantsika io ny Andriamanitra ivavahantsika tsy Andriamanitra mpamono olona ao amin'ny soatra masina tsisy fitenenana mihitsy hoe za no fahafatesana sa misy an'izany ny baibolitsika fa dia tsy mitovy moa zay tsy mahamary hoe sitrak'Andriamanitra ny etsony malalanay le olona mamodonina tamin'ny moto tery amin'ny poto tery nisitrika any ambany camion dia lazay ny fananinina sitrak'Andriamanitra ao n'Andriamanitra ohatrany le ndresahako te torabato avy any an-danitra ny Andriamanitra ivavahantsika tsy Andriamanitra mpitoratoraka zany tsy zany ny Andriamanitra ivavahantsika fa ny Andriamanitra ivavahantsika dia mitondrana ho any amin'ny fiainana ka na mandalo ny fahafatesana azy ianao na mpandalovo ny fahafatesana ianao dia tadidio fa manomenao fiainan'Andriamanitra fiainana mandrakizay ary zany le avana ny tena mazava-dehibe an'ity soratra masina ity za no lalana sy fahamarinana ary fiainana dia mbola misy tokony koa ary izaho avy mba hananana fiainana dia fiainana be dehibe kiny koa problemanao ny tompo ane zany manomanao anao e fampahirezana lehibe zany takinina moa ny hafalianao raha mba miteny ny ray aman-dreny ao an-trano hoe mipetra tsara fandahoanareo vetivety aho fa hitondrako gotenareo ary ataoko be dehibe ny gotenareo sady misy vitamina misy calcium ny mahavelona anareo aza matahotra fa rehefa tonga omeko ianareo falinareo sa tsy faly tsy andreny entiko rovina iray ny tonga rovina ny adventiste moa no manahirana aminy ampitahoriny ny olona hitanareo hoe hoavy ny tompo dia le hitanareo le orana hoavy le maiky be iny raona iny zany ampitahoriny amin'ny alainy sariny dia sy ny sarin'i Jesosy midina avy any mananoka koditra na hoe hoavy marina hoavy razokony hoavy razokony tonga dia mibebaka ho azy ianao mibebaka noho ny inona zany noho ny tahotra ka tsy zany ny atsika fa manatona ny tompo sika manantena hoe hoavy ny tompo iny ny lalana sy fahamarinana ary fiainana hanome atsika ny tena fiainana ravana malala ao amin'ny tompo Jesosy mihitsy eto no miteny izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy olona makany amin'ny ray efa tsy amin'ny alalako zany hoe Jesosy mihitsy no hitari-dalana anao ho any amin'ny ray
Jesosy mihitsy nitaridalanao ho any fiainana mandrakizay. Ny fahafantaranao an Jesosy Kristy dia ahafahanao mahita hoe aiza ny lalana ale. Maly zay ry havana namangy fahoriana. Dia ozy le fianakaviana hoe tsy hita zany le toerana tsy hitanay. Ny andro alina fa amin'ny valo sasany alina. Dia ozy le fianakaviana hoe isy olona any alefanay miakanjo blouson mangamanga ozy izy. Adareo le izy blouson mangamanga nandeha naika nandeha sy nisy olona manao blouson mangamanga ihany tsisy. Sorana ny tompo tonga any amin'le toerana misy fahoriana ihany. Tsy hita le blouson mangamanga. Misy olona mifanena aminay nisy olona survety mangamanga. Zay amin'izay ity ve le izy sa tsisy. Tsy maintsy fantatrao aloha zany le olona. Ary azonao antoka io ve le izy. Zay le voalaza soratra masina eto. Fantatrao tsara hoe io Jesosy Kristy, so Jesosy Kristy santoka no hitanao. Ary amin'izay amin'ny teny zao be dia be zany. Misy Jesosy Kristy maty alarobiny ny sasany. Misy Jesosy tsy dia fantatrao zany ny sasany. Fa mba fantatrao tsara ve Jesosy Kristy hoe izy io. Dia rehefa hitanao, iny ianao manaraka azy amin'izay. Tadidinareo tsara Petera. Nahita ny tompo izy, matototo izy sa ino. Ambony rano rito. Izy io, tena izy io, izy io ka. Ka tena fantatrao fa tena ny tompo maro io, rehefa fantatrao ny tompo, taridalana anao ny tompo. Mitondra anao ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Ry havana malala amin'ny tompo. Ny ahafantaranao ny lalana mizotra mankany amin'ny fiainana mandrakizay. Dia ny manomboka amin'ny fahafantaranao an Jesosy Kristy. Manomboka amin'ny fahatakaranao ny fanambaran'Andriamanitra ny tenany. Ary indrindra ny fiarahanao lalana amin'ny Jesosy Kristy. Tantara kely no maranako ny fizarana faharoa ty ry havana. Nandeha tamin'ny fasika mahamay be any amin'ny dezera ty lehilahy anankiray. Niaraka tamin'ny tompo. Niaraka tamin'ny Jesosy. Sary zany fa tsy hoe nisy akory. Rehefa niaraka tamin'ny tompo izy zany teny an-dalana izy mirahalahy ny tompo dia izy zany nandeha tany amin'ilay fasika. Nandeha. Iny fa mahamay ny andro, mahamay be ny fasika. Manomboka vizana ny amin'ny dezera. Gaga ranamana tsy hita ny tampoka teo ny tompo. Ahoana ny tsy nahitany azy, mijery ny todika izy. Hatrany amin'ny lavitra be zany dia tongotra 4 no hitany. Ny anazy 2, ny tompo 2. Iny dia tongotra 4 dia faly izy mahita le dia tongotra 4. Io mbola 4. Gaga izy. Rehefa nijery ny todika izy nijery le dia tongotra 4 sisa no hitany, 2 sisa no hitany. Kivy izy. Amin'ny tena mafy indrindra amin'ity mahamay ity. Navelan'ny tompo rery any. Amin'ny sarotra indrindra natrehako navelan'ny tompo rery any. Jereo ny dia tongotro sisa io tazany io. Tompo fa maninona any narinao. Dia namaly ny tompo hoe ory zanako raha mba fantatrao tsy dia tongotrao io fa dia tongotro fa ianao dia notrotroiko. Notrotroiko ianao za no mitondra anao. Ary zany ry havana ny miaraka amin'ny tompo. Mitondra anao amin'ny fitahiana mahatretrika Andriamanitra. Ary raisiny tanana ny fiainanao. Ry havana malala ao amin'ny tompo. Ny fandresen'i Jesosy Kristy ny fahafatesana dia lalana tsy maintsy izorantsika. Tsy maintsy ohatra ny tompo maty, tsangana tamin'ny maty, nandresy ny fahafatesana, hiakatra ho any an-danitra, lalana izorantsika daholo zany, ohatra ny fanjaitra, kofe manaraka fanjaitra sika rehefa manaraka ny tompo. Izay alehan'ny tompo no alehantsika. Ny hafarany tonga any amin'ny fiainana mandrakizay sika. Miara-mandeha amintsika ny tompo, tsy mamelanao eny antsasadalana ny tompo. Raha fitiniko ry havana, ny famizarana taminao tamin'ny teny ity dia izao hoe mampahery antsika amin'ny adi-panahy sy ny tranga misy eo amin'ny fiainantsika Jesosy Kristy. Aza malahelo fa eo ny fanahy masina mampahery anao. Manomana ho anao ny fiainana mandrakizay Andriamanitra. Andeha miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezana. Fa tsarovo ny tompo miara-dalana aminao. Ary zay le tika ny teny hoe Imanoela, miaraka aminao Andriamanitra. Dieu avec nous.
miaraka aminao izy tsy manary anao any antsasadalana hitany na ny fahorianao hitany zavatra mitranga eo fisainanao hitany avokoa ny adi-panahinao Jesosy Kristy tsy mamelanao irery sambatra Jesosy ahoana ny iratsika fa ny lalanao ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ao amintsika ny fiadanany amen